firenena natrika feonam-betany Paris kely ny trosan'i Madagasikara matotsy voasa hoy ny ministra ny serasera. Fampampiana-trosa any Madagasikara avy telo eny ny fitondrana Rajoel. Lalam-bahoaka misy mikasa aka itoreny anivy ny fitsarana ny mponina eny Ambohipo. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray nitsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soa indray ianao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny trangam-piarahamonina avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Vory vao maraina ireo mponina teny akaikin'ny site Ambohipo androany maraina. Fantatra mantsy fa misy mikasa anakana ny lalam-bahoaka izay efa fampiasa nandritra ny taona maro teny antoerana. Nambaran'ireo fokon'olona ireto fa tsy anaiky ary tsy lavolefin'izy ireo manoloana izao tranga mampalahelo izao. Tena toerana nanao ny fanidadiana Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala. Efa nanomboka ny taona 2017 no efa lalam-pokotany ity lalana izay hita amin'ny sary ity. Ny maraina teo anefa dia vory ireto fokon'olona izay mampiasa ity lalana ity satria misy amefy ny lalana ary anaovan'ilay olona milaza ho tompony fotodrafitrasa. Lalana public ity tadisy aka olona tsotra zany propriété publique zany dia tavina vadika propriété privé ho anazy manokana. Zay ny antony reto briky netinety reto anampina ny lalana io izy. Ohatra sanatiny vava misy ny manjo any amin'ny faritra misy anay dia eto koa ny arehan'ny tomobile zay hitondrany fahoriana. Zany rehetrarehetra zany ny tena mba hoe anisany anatevenanay ny cité civile sy ny cité américaine ho anay any amin'ny faritra ambany any zany dia anisany zay miady hoe tsy ho an'olo tokana. Nambarany ireto mponina ireto atrandry fa saika anao io asa io tokoa ilay olona milaza ho tompony tany ny maraina teo. Saingy rehefa nahitany fokon'olona ny vory dia nandositra. Aina ny isina olona ao ambony ambadika izao raharaha izao hoy hatrany izy ireo. Itory eny anivon'ny fitsarana izahay hoy ireto mponina ireto. Raha ny fahalalana sy ny fahafantarana azy dia mety misy olona ambony zany eo ambadika izy matoa manatanteraka sy manao an'izao, fa raha tsy misy olona ambony ao tsy afaka nanatanteraka raha anao. Zany hoe le olona manao an'le toerana io zany olona manodidina anareo ity sa olona avy any? Tena olona tsy manodidina eto, fa raha ohatra hoe olona manodidina eto dia fantatra sy tsapa hoe sao dia mbo tsy mety fosa afaka tenenina izy hoe sao dia mbo tsy mety no angalanao ny lalana io raha olona mpiarahamonina eto anao, fa olona tsy fantatra le izy ny tonga eto. Dia zay zany no hijoron'ny rehetrarehetra eto mba hijoro amin'le tena fahamarinana satria zay no tsy misy eto amin'ny firenetsika. Fa raha fahamarinana misy mandeha ny firenena. Voarara ny lalàna ny fivarotana tany mpanjakana amina olon-tsotra hoy ny filohan'ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara izay sendra hitanay teny antoerana nandritra ity fotoana ity. Ny lalana eto no nomeny domaine olon-tsotra. Raha ny andin'ny fahadimy ambin'ny folo ny lalàna mikasika ny domaine public tsy azo omena olon-tsotra ny lalana sy ny sisin-dranomasina. Manaraka an'izany nanahazo titre ary izy amin'ny andin'ny fahefatra ny lalàna mikasika ny domaine public io nul ny titre. Frappé de nullité d'ordre public io izy. Satria fandekan-dalàna mivandravandra ty zavatra ty ny lalana no namidiny seimady amin'olon-tsotra. Misy corruption zany. Raha vao contravention de grande voirie l'amende zany 100 000 à 1 million d'ariary. Fa ny tribunal administratif zany mahefa mitsara ny raha mikasika ny domaine public. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia nitrangana fifandonana atao amina kariera iray tany andilana amparafaravola tamin'ity androany ity ka naratrana sy nafatesana olona vitsivitsy izany fifandonana izany. Ireo mpitandro filaminana tany antoerana sy ireo mpiasa ao amin'ity kariera ity moa no nifampiantsy ka nifandona ka niteraka izay na fahafatesana sy faratrana izay. Arao ny fanidadiana nataony Nambitso Velositraka teo amin'ny rindran-tsary Andry Rakotomalala. Raikitra ny fifanenjena teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny kariera iray tany Andilana Avaratra androany.
Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana dia efa nisy fifandonana teo amin'ny foko Sianaka sy ny foko Antandroy volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ireo toerana fikapohana vato ireo. Voaterina katon'ny mpitompona andraikitra tany an-toerana ny kariera noho izany ary nambenana mpitandro filaminana. Nisy olona niditra tsokosoko anefa niverina nitrandraka tao indray ary teo nanomboka niverina tsy kelikely indray ireo mpisehatra tao amin'izany kariera izany. Fotoana kely taoriana izay dia nakatony indray ny kariera noho ny ame anara-pahasalamana raha ny fampitam-baovao hatrany. Niziriziry tsy nety niala nefa ireo olona niasa tao ary nitondra andian'olona nikomy ka niditra tsehatra ny mpitandro filaminana raikitra ny fifandonana. Taorian'ny fifandonana dia olona roa ny maty ary 4 ny naratra mafy vokatry ny bomba nandajan-dranomaso sy ny tifitra nataon'ireo mpitandro filaminana raha ny loharanom-baovao andrasana ny toin-draharaha. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia tanterana aminao ary ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity. Fito indray no maty vokatry ity valanaretina coronavirus ity manerana ny nosy omaly faraka amin'ny 20 ny volana May ary 20 ireo tranga vaovao raha nitatitra avy amin'ny hainao manjerim-panjakana tamin'ity androany ity. Mahatratra 3,700 araka izany ireo lavo atreto hatramin'ny diran'ity valanaretina ity teto Madagasikara raha ny fampitam-baovao. Raha mikasika ireo tranga vaovao ireo kosa dia teto amin'ny fatra Analamanga ny 730 ray tany amin'ny fatra Atsinanana, 4 alotra Mangoro, 4 tany Matsatra Ambony, 5 tany amin'ny fatra Vakanakaratra, 5 toy izany ihany ny tany amin'ny fatra Atsimo Andrefana, 7 tany Vatovavy Fitovonany, 2 tany Menabe, 1 tany Sofia, 4 kosa ny tany Iorombe, 3 tany amin'ny fatra Anosy ary ny iray hafa any amin'ny fatra Itasiny. Misy 700 ihany koa ireo marary ny coronavirus mbola tsaboina eto Madagasikara, izany hoe eny amin'ireo toerana natokana ho amin'izany ka ny 570 dia anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsoina hoe forme grave. Fa nanomboka ny 20 aprily lasa teo kosa no nisy ny fibohana isaky ny farany herinandro teto Analamanga. Tsy voahaja intsony nefa izany fibohana tanteraka izany ankehitriny noho ny fahasaranana lalipaka manjo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Araora ny fanaditiana nataony namana mpanao gazety miala rarombana teo amin'ny sary sindra-tsariny Mateo Prince. Saika fen'olona ny fanaretsaka teny amin'ny arabe Androany Sabotsy, fotoana voatondro indray ibohan'ireo faritra 4 voakasika izany eto Madagasikara ka anisan'izany ny faritra Analamanga. Tahaka ny teny amin'ny faritra 17 hektara sy sotriny dia hita ho mbola nifamezivezy ireo olona na dia teo aza ny fisian'ireo mpitandro filaminana ny audio teny amin'ny manodidina. Saika nisokatra avokoa ireo mpivarotra ary manohy ny fiainana tahaka ny isan'andro ireo olona. Raha ny teny amin'ny faritra Kadikely distrikena Avaratrano iny izao ohatra dia nanao ny asa fitadiavam-bola tahaka ny isan'andro ireo mpivarotra saingy nanakato-tsena rehefa nigadona tamin'ireo oratolagandro. Niena ihany koa ireo olona nifamezivezy taoriany io oro. Nambaran'izy ireo fa tsy fitiavana andikan'ny fipetranapetraka na tsy fahatahorana ny valanaretina no ivoahan'izy ireo ny trano fa noho ny anina an'io tadiavina an'io dia tsy hafa manoatra. Olona tsy fisina dia tsy maintsy manana vasatry ve tsy hiboka moa fa matetika ny tena tsy manana dia tsy maintsy mivoaka ihany izany ary. Ile tsy fananana mahazaraka maniraka moa dia aloha metritra le hoe farany hoe sabotsy nazy le taloha le to taloha satria nefa amin'izany misy banga ihany amin'le alazy sabotsy. Fiobona zany tokony tsisy le sabotsy fa le alady ihany no misy. Sabotsy eo ny olona no mitady vola raha ohatra ka samy malaza daholo ny olona amin'ny kasibosy sy ny gel dia tsy miaka be le aretina. Ny olona sasany tsisy mirarahan'izay dia zany mangataka hoe mbo sabotsy tsy mihiboka fa alady ihany mihiboka. Tena mahasarosahirana mihitsy izay. Tsy voaendika ny versoman'olona rehetra. Matahotra fa tsy maintsy mitady moa tsisy hohanina tamin'ny taona tamin'ity fa tiantoka foana. Nefa ny hetra mitombo foana. Andoha-patanjaka izay to dia amin'ny taona ho avy dia tsy maintsy misy apahany kely amin'ny aloha mialoha.
tokony asina atao sasany mihitsy da nietra tokony sasana roa mihitsy nizy fa tena fatiantoka be. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny volinandron'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao. Fotoana izay mampirongatra sy manomevana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Petraka hatrany ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fampiarana ilay plan Covid ririnina. Hatreto mantsy dia tsy fantatra mazava intsony raha ny coronavirus SARS-CoV-1 na ilay variant Afrika Tatsimo no misy eto amintsika. Mbola miandrandrana ijeren'ny fitondram-panjakana ny resaka sosialy ihany koa ny vahoaka malagasy na dia tonofo ihany azy izany hatreto. Vaovao ny sosialy kosa indray raha efa nangina ny tsenany akoho mamborona tamin'ny fetin'ny Pentekosta tamin'ny tondasa dia mbola mangina tanteraka ihany koa izany tamin'ity taona ity. Miditra fatiantoka hatrany ireo mpivarotra araka nambaran'ny mpivarotra iray akoho mamborona tena misapana ny ambotro manjakateny. Ary ora ny fanididina nataony namana mpanao gazety miala rarombana teo amin'ny sary sindra-tsariny Mateo Prince. Tsy misy na dia ny mpanontany aza. Izay no zava-nisy teny amin'ny sapanana ambotro manjaka, toerana anisany ahitana mpivarotra akoho amam-borona androany maraina tokony tamin'ny 7:09 fotoana nandalovana teny an-toerana. Ankoatra ny fisian'ny fihibohana isaky ny farany herinandro izay efa naharitra iray volana sy tapany teo dia antony goavana tsy mampandeha ny tsena amin'izao fetin'ny Pentekosta izao ihany koa ny tsy fananan'ny olona vola sy ny fahasahiranana mianjady amin'ny isa-tokantrano. Efa miditra fatsiantoka amin'ny fampidinana ny vidin'entana ireo mpivarotra saingy ny tsena mihitsy no tsy misy araka ny nambaran'izy ireo. Iray alina ariary dia efa mahazo akoho ary 5,000 sy iray alina no ivarotan'izy ireo fa raha fahamora ny gana iray raha mihoatra n'izany ny vidiny hatramin'izay. Efa trarony kosa ny vidin'ny gisa mora indrindra izay nambaran'ireo mpivarotra fa nisy nanjifa ihany raha oharina amin'ireo akoho amam-borona hafa. Zahay izao tena mahatsiaro tena sahirana no ankohanina raha tena tsy misy mihitsy dia voatery tsy maintsy mangalatra mivarotra aloha zahay satria akatoko ny Pentecoste dia rapiditra amin'ny latsinainy dia mba mivarobarotra kely akoho amam-borona. Ny tsena zany raha oharina ny tamin'ny herintaona ny tamin'ity taona ity tena tsy misy mihitsy. Tena maly zao izay ray mba lafinay andro amaray izay mbola tsisy nanontany. Ny akoho amam-borona zao hoe ty aminay tena efa amidy mirary fa ilay olona mihitsy ny tena tsy manam-bola. Hatram'izay izay mivarotra gana 2 alina ny remivorona be dia mivato ny 5,000 sy iray alina fa amin'izao efa tena milatsaka be mihitsy fa efa tena tsy manam-bola ilay vahoaka malagasy. Tena mamono antoka mahitsy. Alonjay ara ny eritseritra ny tamin'ny paka mba nisy kely nandeha tena mba azo lasaina hoe mba nandeha noho ny tamin'ity Pentecoste ity. Zay zao tena mba fanirinay hatsamin-jariva mahitsy izay vao mba mandeha mody fa tsy hay nefa izay mbola voaky amin'ny 1,12 sy ny amin'ny 2 tsy fantatro. Noho ny fihibohana sy ny krizy misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia voaterina mpianatrany amin'ny 50 isan-jato ny entana nalaina ihany koa ity mpivarotra iray ity araka ny fitantarany hatrany hialana amin'ny fatsiantoka iray lavaka. Vaovao avy any Tsoromandidy kosa indray dia velotaraina rehefa fianakaviana sahirana ao Tsoromandidy ao amin'izao fotoana izao. Saika ireo olona mahitahita sy manan-katao indray mantsy no misitraka fanampiana avy amin'ilay tetikasa ankonana miatrika izay efa tsy nifidy vola izany. Mitaky ny isiny mangarahara amin'ny fitsinjarana io vola fanampiana io moa ireo fianakaviana mba ireo tena sahirana sy ireo tsy manan-kohanina no azo izany amin'ny andihany manaraka. Ary ao ny fanitadiana nataony namana mpanao gazetiny MBS any Tsoromandidy. Niditra tamin'ny andian'ny faharoa ilay tetikasa ankonana miatrika fa tsy ny fidy vola ka anampiana ireo tokantrano tratran'ny fahasahiranana noho ny fiantraikany valanaretina Covid-19 andian'ny voalohany lasa teo iny. Tokony hositrahan'ireo isan'ny tokantrano 5,000 ariary isam-bolana izany mandritra ny 5 volana. Velotaraina nefa ny ankamaroany ireo tena sahirana tokoa fa zary ireo manan-katao indray manana antonasa sy fidiram-bola ara-dalàna manana omby ohatra ireo indray no misitraka izany satria ireo izay tena akaiky ny komity karakara izy ireny. Fa maninona ary zahay ny soratsanarana tamin'ny fotoana io la ny fokon'olo hoe milapina io dia nijoro teo hoe milapina dia avy eo zahay tsy nahazo fanampiana intsony tsy voasoratra ao ny anaranay tamin'ny andron'izy rano tsy manambady 3 zanako dia magnifatrano kane izaho fa lany fokon'olo hoe ampina zay zany teo dia kane le olo nahazo daholo izaho tsy nahazo. Ie fiboana tamin'ny herintaona iny namba nisy fananana kely mipetraka raha dia tsy maintsy namidy satria
ny tena tsy miasa nefa ny tsy maintsy alefa mora izay zavatra kely eo am-pelantanana dia tena tsy misy tsony hatramin'ny akoho kely sy ny mba fiompiana kely ny tena. Dia zavatra nitranga koa zany tamin'ilay fisoratana anarana fahasahiranana dia efa fahasahiranana efa misy nefa ny tena tsy maintsy hoe misy vola kely naloha fotsimbary kely ao an-trano no amidy hividanana ny carnet sy ny namany ny tena nefany a mahatiandro ndray andro tontolo mahatiandro amin'ilay fikarakarana ny zavatra io nefa dia mivoaka moa ny lisitra ny mahazo ny tena dia tsy anisany vola lany taminay moa zany eo amin'ny eny 300 teo nefa dia tsy nahazo tsy mba tao anatin'ny lisitra. Manantena ireo olona rehetra tena ao anatin'ny fahasahiranana tokoa ny mba ho tafapaka any amin'ireo tompon'andraikitra sy fitondram-panjakana ny fitarainan'izy ireo ka mba tena hizotra araka ny tokony ho izy izany fitsinjarana ny ankonana miatrika izany mba tena ireo sahirana no hisitraka azy io ao amin'ny andiany manaraka. Vaovao ny toe-karena kosa indray dia zara raha mandeha amin'ny tokony ho izy ny sy ampiarina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny Covid-19 sy ny tsy fahampiany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Zara mampiasa ny vola eo am-pelantanana sisa ny mpivarotra sy ny mpanao asa tanana amin'izao fotoana izao. Noho ny tahotra tsy fahafahana mamerina intsony ny vola amin'ny banky ohatra ka kely ny maso-karena tsy maintsy ampiasaina. Mitondra antsika izay vaovao izay Ravira Zafy-Mahenina sy Tahirinena Ranarynirina. Tsy mitsamiakatra ny vidiny entana eny an-tsena, ny mpanjifa nefa efa manao kajikajy maromaro mba hampiana ny faran'izay kely ny fandaniana isam-bolana na andany na any ankilany hita fa samy sahirana avokoa ao ireo manao trosa amin'ny varim-pananana sy ny sisa raha vahaolana farany tsy azo anoharana kosa ny mindram-bolany amin'ireny banky ireny. Ity renim-pianakaviana mpivarotra voninkazo ity izao aleo ny mampiasa ny vola eo am-pelantanana entina miaingy tsy azo atao mihoatra ny ray tsirairay nefa izany isan-kerinandro arakaraka ny entana lafo ihany koa. Arakaraka ilay zavatra misy eo aminao ihany ilay izy fa amiko aloha ohatra tsy dia miditra amin'ilay findramo am-bola firy satria enjakenjana ihany izao ny fandehan'ny tsena. Vola entina miainga foana aloha izany no entina hivarotana. Amin'izao aloha izao andavanandro be sady tsy dia misy tsena mihitsy izany amin'izao dia eo amin'ny 250, 300, 400 eo tsy azo atao mihoatra ny 500 izany amin'izao. Ny anty raim-pianakaviana mpanao asa tanana momba ny vy ity kosa ny vola avy amin'ny mpanjifa ihany no ahody ny fidianana akora sy amin'ny tanany asa sarotra ho azy ny eritreritra indram-bola na manolana na amin'ny banky aloha tahotra ny tsy haverina izany intsony ary tsy manana antoka ihany koa. Mame avance ianao ohatrany 60% dia inona atao mahavita ny asa mora ohatry mbola tsy ampy izy dia afaka miantso an'ilay patron ohatry izany. Tsy mahasamindra izay satria ilay mindram-bola any amin'ny banky ingetsana indray ilay misy zanany dia ilay averina malakilaky nefa avy eo anao ilay mbola tsisy asa nefa anao ilay vola ilain'ilay banky dia izay mihitsy tsy mahasamindramanay vola. Ireo manana antom-pivelomana aloha izany no afaka mametraka fetra amin'ny vola entiny miainga ivelomana. Ny hafa mindram-bola na ray alina ariary azy dia atao ampy mahavita sakafo masaka entina mandendeha amidy. Ny hita moa miamitombo isatrany ny mpivarotra amoron-dalana midina manaraka izay ihany koa ny fahefa ny vidin'ny mpanjifa anka mijanona amin'ny vidiny efa taloha ny entana sasany toy ny 100 ariary na 200 ariary. Ny ativarotra etsy andany tsy ilazainy intsony fa tsy maintsy misy. Ny vaovao tapatapany kosa indray dia nitondra afatra ho an'ny sokajin'olona rehetra manerana any Madagasikara androany. Ny teo anivo ny fiombona ben'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM tamin'ity androany ity. Voalohany amin'izany ho an'ireo marary dia mba ahay atanjatsaina sy anorina trany ny finoany ho amin'ny Jesosy Kristy ka anana tanjona ny andresy trany. Na dia izany aza dia mila ajaina trany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ho fiarovana mba tsy hiparitany ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara intsony. Na neo fakasitrahana sady nakahery ireo mpiasan'ny fahasalamana ihany koa moa ny teo anivony FFKM atao anatin'ity fanambarana ity. Namafisin'izy ireo kosa tamin'ny alalan'ny afatra nampitainy fa ny firaisan-kina sy ny fihavanana ny maha-malagasy ny malagasy ka ilaina izany eo amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ho an'ny hampitondra kosa indray dia tsy misy afa-tsy ny fifantohana amin'ny ezaka fitsaboana ny marary sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ary ny fiahina ny fiainam-bahoaka. Anjarany mpitondra hoy izy ireo no miaino sy manadiady izay fitarainana fangatahany vahoaka izay. Na eo aza ny tsy fitovi-kevitra dia ilaina trany ny mifandinika raha nambaran'izy ireo trany. Ho fanamarihana
ny Fiombonambe dia miatso ny fiangonana kristiana rehetra ny FFKM ampaneno lakolosy raha mpitso maraina amin'ny nora maraina izay aladiny Pentekosta. Vaovao hafa kosa indray dia nahazo fahafahana vonjimaiky ireo sivy menada voatana tamin'ny rara roapolo ny volana febroary lasa teo izay voasambotra moa zany teny amin'ny kianjany 13 Mey. Raha tsy aivina dia vokatry ny fanaovana izy ireo akanjo miloko mena tamin'ny fotoana io moa no nisamborana sy nidiran'izy ireo tany Aponja. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nihiratra indray aloha androany ny masoandro tany Gaza na dia teo aza ny famoizana havana sy fianakaviana ary namana ho an'ireo Palestiniana monina any antoerana izany. Tsy milavolefina izy ireo ary mailo hatrany malona ny mety isian'ny fipohana tampoka avy amin'ny tafika Israeliana raha nambaran'ny mpitarika vondrona politika iray tany antoerana nandritra ny fandraisam-pitenenany imasom-bahoaka androany. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety nambitso verisitraka teo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ny atondray aloha ny fanapoana nataon'ny tafika Israeliana tany Gaza androany raha toka ny fanesitsinjanona izany tao anatin'ny 12 andro. Nivoaka tsikelikely ireo mponina tany antoerana. Maro tamin'izy ireo namoa fianakaviana namana sy tapaka ka sady nanararoatra ny fampahery izy ireo noho ny fahoriana izay nanjady. Ho an'ity raim-pianakaviana Palestiniana iray ity izao dia maty nandritra ny fipoahana avokoa ny vady aman-janany. Tsy nisy avitra ho izy ny zanako vavy 3 sy ny zanako lahy tokana toy izany koa ny reniny rehefa andeha hamonjy azy ireo tao amin'ny efitrano ilany. Raha ny fitantarany dia mbola mipetrapetraka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izy ka nandre fipoahana mafy. Nikasany hampandre ireo vady aman-janany tany amin'ny efitrano nisy azy ireo. Tamin'izay fotoana izay no nisaraka roa ny trano ka ny efitra nisy ireo vady aman-janany no mipoaka. Raha mba nisy fampandrenesana mialoha mantsy izy dia mety mba avitra ihany izy ireo saingy tampoka loatra ny zavan-tranga. Raha ho an'ny manodidina ity toerana rava ity dia nahatratra 450 ireo lavo. Ireo trano goavana sy fotodrafitrasa efa vita tsara mihitsy noho ny kendren'ny tafika Israeliana raha nambarany solontenan'ireo mponina Palestiniana tao Gaza. Mila mivonona trano ireo miaramila Palestiniana hoy ny voalazan'ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Mila miomana ny amin'izay mety fitifirana na fanapoahana tampoka ataon'ny tafika Israeliana trany. Reharehanay ireto solontenan'ny tafika Palestiniana reto hoy ny faneho-kevitra ireo mponina tany Gaza. Raha ny momba ireo toerana masina fivavahan'izy ireo indray dia tsy maintsy arovana izy ireny ary takiana ny hanatsarana ny herisetra amin'ireny toeram-pivavahana sy toerana masina ireny hoy ity lehibe na vondrona politika Palestiniana ity. Isan'izany ny ao Sheikh Jarrah toeram-pivavahan'izy ireo any Jerosalema. Aleo azava ny resaka hoy izy miandry hatrany izay mbola mety iseo isika ary ny tananareo miaramila dia mila miomana ny tifitra trano mba hiarovana amin'ny Palestiniana. Andrasana izay mety mbola toy ny Jarrah eo amin'ny Palestiniana sy ny Israeliana. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia isan'ny tanany sain'ny mpanara-baovao na tsy nahavoasa any Madagasikara nandritra ny fionana atampony firenena Afrikana tany Paris ny 17 ny volana Mey lasa teo. Amin'ny fionana atampony azy dia ny bantoerana bebe kokoa ny lafiny ara-toekarena tany Paris tany. Nagaga ny filazan'ny minisitra ny serasera atao amin'ny fandarana iray atao anatin'ny hainao manjerim-panjakana amin'ny antony tsy nahazahoantsika izay fanasana izay. Araora ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety nambitso verisitraka teo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Kely ny trosan'ny Madagasikara raha oharina tamin'ireo firenena Afrikana voasa tamin'ny fionambe tany Paris ka tsy nilaina nasaina isika tamin'iny fionambe iny. Io no nambaran'ny ministry ny serasera sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta omaly tamin'ny fandarana tsy ho tompon-trano miona. Réconciliation iny na fampihavanana iny teo amin'ny filoha Paul Kagame, filohan'ny Rwanda sy ny firenena Frantsay. Zay zany no zavatra nisy. Ny ampony dia ireo firenena tena atao hoe mibaby-trosa. Ireo firenena tena sahirana be zany eo amin'izay lafiny toe-karena izy ireo izay. Dia hoy aho hoe raha jerena zany amin'ny fotsy miangatra zany tsy resantsika Rwanda dia ndao tsy resantsika ihany koa Soudan. Fa ireo ambiny firenena hafa ireo dia za zany miteny amin'ny fotsy miangatra hoe zara azy Madagasikara tsy tao anatiny satria mba voatsokajo isany mba firenena tena hoe tsy dia tena mavesatra ny fibabiana trosa i Madagasikara. Tsara ny manamarika fa isan'ireo firenena nanatrika izay fionambe izay moa i Rwanda, Togo ary Côte d'Ivoire. Raha ny laharana izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ho an'ireo firenena ireo tamin'ity taon'ity anefa dia mbola resy lavitra i Madagasikara eo amin'ny tanjaka ara-toe-karena.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny agence Ecofin dia tafiditra ao anatin'ireo firenena 10 voalohany i Rwanda sy Côte d'Ivoire ary eo amin'ny laharana faha 20 i Togo raha toa ka any amin'ny laharana faha 27 izay vao ahitana ny Madagasikara raha ny tanjaka raha toe-karena ny resahina. Midika ve izany fa nitrosan'i Madagasikara dia maivana noho ireo firenen'ireo? Isika raha teo no firenena anisan'ny mahantra eran-tany sy milaza fa mamolavola plan Marshall izay drafitra natokana ho an'ireo firenena tena matanjaka ka izay ve nahatonga ny fanehoan-kevitra matanjaka noho ireo nanatrika io fihenam-biantany Paris ny talata lasa teo io ve isika? Raha tsy ahivina koa vao nitrosa vola mitentina 5 tapitrisa dolara amin'ny banky arabo misahana ny fampandrosoana aty Afrika na ny BAED indray isika izay honerana ao anatin'ny 20 taona ka ny taona voalohany tsy andoavana an'ireny vola. Ola sibatra avokoa izay mpitondra ifandimby eo raha izay fisotran'izay araka ny fanehoan-kevitra voaray. Fanolany ny solombavam-bahoaka ny alakamisy teo ny volavolan-dalàna mikasika ilay findramam-bola izay mitetina 5 tapitrisa dolara hiatrehana ny Covid-19 eto Madagasikara. Fantaniana mipetraka dia ny hoe aiza ho aiza nefa ny mangarara tamin'ny vola azo Madagasikara hatramin'izay. Fetra raha lamzavombololona solombavam-bahoaka Madagasikara no mitondra ny fanehoan-keviny atao anatin'ity fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Jessica Miray teo amin'ny rindran-tsary ny Tokiramarla ity. Ny alakamisy 20 Mey teo nankatoavy ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna laharana fa aotra ray tsipika 224 findramam-bola mitentina 5 tapitrisa dolara na 5.10 miliara ariary avy amin'ny BADEA na banky arabo mikasika ny fampandrosoana aty Afrika. Natao hiatrehana ny valanaretina Covid-19. 20 taona no amerena ny fanjakana malagasy azy. Dia manidikidika ny saina avy hatrany no hoe fa natao aiza daholo izany ny fanampiana azontsika malagasy hatramin'izay. Natao indrindra hiatrehana ny Covid-19. Tsy ahivina raha namoaka ny tatitra vonjamaika mikasika ny famatsiana ara-bola azon'ny Madagasikara ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny farany taona 2024 dia nitentina 3.70 sy 900 faingo 3.70 tapitrisa dolara ny fanampiana azontsika ka ny 4 sy 300 faingo 5.70 tapitrisa dolara no efa voaray. Aiza daholo ny mangarahara mikasika ireo vola be ireo? Tsy nisy afa-tsy 300 tamin'ny 80 ihany no tatitra azo ny solombavam-bahoaka hatramin'izao. Hoe inona foana izao vola indramina izao? Inona ny tena ilana azy? Tonga any amin'ny tena antony indramana azy ve ny fampiasana an'izany vola izany? Mbola somary kelikely ty raha oharina tamin'ny ireo le teo alolo teo nisy ihany koa ny vola tetina 5.20 tapitrisa dolara sy 70 tapitrisa dolara raha tsy diso izay efa nakatoavina teo anivony antemera-pirenena. Ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana dia manao ny mangarahara hatrany ary takianay izany takiany indrindra ny tenivon'ny fanoherana ary tsy anivon'ny fanoherana fa eo ihany koa ny firaisamon'nym-pirenena sy ny mpanara-baovao sy ny mpisehatra ara-politika. Mindrana dia mindrana fa tsy fantatra hoe makaiza. Raha tamin'ny andiany voalohany raha tsy diso efa nisy le fividianana ireny le fiara tsy mataho-dalana 70 ireny izay tsy hita intsony hatramin'izao na mivezivezeny an-dalana eny ary atao tsy tazana fa ny hitanao dia misy fiara misy soratra hoe BMM eo amin'ny laharany eo to fiaran'olon-tsotra. Zay le mampanahanay. Tsara ny mampahafantatra fa intelo avoe ny trosa no babetsika tamin'ny fitondrana rajonar mampianina ny trosa nampybabe ny fitondrana rajoelona. Trosa nandritra ny fitondrana rajonar mampianina nandritra ny 4 taona ny tentina 770 sy 2.0 miliara ariary. Ny fitondrana rajoelona kosa mitrosa 3.700 sy 2 miliara ariary ao anatin'ny herintaona monja. Miantso amin'ny fahasahiana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra. Vonona izy ireo hitoroka ny tsy mety. Entanina mihitsy nareo indrindra ho nareo mpiasa-panjakana na ny vahoaka nareo mpiasa tsotra olo-tsotra mahalala zavatra tsy mety toy izany ijoro fa hiaraka aminareo izay anao zay tratranay izay hidenonsena raha zay no azo ilazana azy ilaza amoaka satria mambotro vahoaka ianareo titeny ianareo ianareo manana le fahefana ianareo manana toerana ka tokony atsahatra indrindra amin'izao vanim-potoana izao tokony anananareo fahasahiana zao ananany firenena fahasahiranana tsy roa amatany izao. Raha ataony fampitahana dia mahatratra 2.7 avoeny ny trosa nampybabe ny fitondrana rajoelona antsika tao anatin'ny 2 taona monja ny tantanany raha mitaha amin'ny 4 taona ny itondrany rajonar mampianina. Fa efa manomboka kosa ny fanaovam-baky sy ny faobe eto Madagasikara hatramin'ny natongavany ny fahavalon'ny volana Mey teo izay nosantarana ny 10 Mey lasa teo.
hita ho tsy resy lahatra nefa ny malagasy serasera avy amin'ny mpitondra fanjakana kosa no mety matony zany ho irivo rakoto vao mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Jessica Miray sy Toky Ramarola. Ny fahasivy folo ny volana May teo nanomboka ny fanaovam-bakisiny tamin'ny fomba ofisialy ny tao amin'ny faritra Toliary. Raha ny loharanom-baovao avy amina gazety mpiseho isan'andro iray dia tsy nisy afa-tsy olona roa nanaiky natao vakisiny tao amin'ny gymnase teny Angetoliara tamin'ny fotoana io. Dia mpanao gazety teo aloha tao amin'ny radio-mpanjakana ny iray ary nitaleny fahasalamana ny antoerana ny faharoa. Tsy naharisika olona mihitsy araka izany ny fanaovam-vakisiny tany Toliary. Ny serasera taon'ny fanjakana mihitsy no mahatonga ny olona tsy resy lahatra. Tsy tony any amin'ny firenen-kafa. Ka rehefa tsy ny lehibe raha fa ny ao amin'ny mpitondra no manao teny samihafa. Tsy misy ministra manao vaksiny tsy misy ministra miteny hoe zay tsy anao anio fa itianany teninay rorosaina zany ny olona hoentinao. Ohatra ny ao an-trano ihany io. Ohatra ny ao an-trano ao rehefa misy zavatra eritreretiny ray aman-dreny fa mahasoa ny fianakaviana dia izy manome ohatra. Fa tsy hoe ory zanako andanonareo manao vaksiny fa ny dadanareo aloha dia tsy makato vaksiny mihitsy. Inona no raisina amin'izany? Tsy manabitika ny vahoaka akory zany fa isika filoham-pirenena zany dia raisina foana eto amintsika. Zay ny kolotsaintsika eo ray aman-dreny mpitari-dalana endry manana fahalalana. Ka raha manao teny roa io dia manahirina dia sahiran-tsaina eto. Nefa fantatra na ho androany na rapitso dia io aloha ny larana lehibe. Iray volana lasaka nahatongavan'ny vaksiny izay tokoa tsy mbola nisy mihitsy ny fanentanana avy amin'ny fanjakana mikasika ny fanaovana ny vaksiny. Na ny vahoaka tsy rorosaina aza gaga ihany amin'izao fahanginana izao. Anjara andraikitra ny fanjakana nefa izany. Anjara andraikitra na ataoko hoe diso ary fitondram-panjakana tamin'ny volana marsa sy ny talolohan zany mibahana mba tsy hipetrahana io vaksiny teto. Maray aman-dreny dia mahalala an'izany. Maha-olombelona fotsiny hoe misy fahadso-kevitra iny fa andao isika ho aty amin'ny lalana ity. Tsy makatoa an'izay ilay fitondram-panjakana dia aloha izy tena teny mahitsy ny dia izay. Hoe nareo zay anao dia atao fa zay dia tsy makasitraka ny mihitsy amin'ny mampitondra. Fa tsy hoe amin'ny mamparakotona rahaben'ilay olona ka za aloha zany raha za manokana zay dia mampirisika mihitsy ny vahoaka malagasy hijery ny toe-pahasalamany alohan'ny naovany vaksiny satria zay ny manam-pahaizana momba an'io. Hoe mitsirika indrindra ny efa lehibe taona na manana aretina dia ahafahana mandrisana izany ka hofeny dia hoe mila mpitondra fanjakana maharesy ny hevitra manokana tsy ny hevitry ny ray antoko aminao na ny fianakavianao no entina fa ny hevitry ny anasoany vahoaka. Fananana mafy ny antso efa nataony ho an'ny fahefana mpanatanteraka androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tany fahenina tamin'ny anarany antoko tim. Nambarany fa ny tsy firarahiny ny mpitondra fanjakana ny fotom-piveloman'ny mponina no mahatonga ny fitangany vidim-piainana toy izao. Germain Menjanary ateo amin'ny sary Sindratsary ny Manora Andriamalala. Ny 520 isanjaton'ireo mponina ao amin'ny boribory tany fahenina no miaina sy mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny lemaka betsy mitatatra. Ny tsy fahaizan'ny fanjakana mikojakoja sy mitady fomba ahafahana mamelona vahoaka amin'izany anefa no olana ka mahatonga ny fiantraikany ny vidim-piainana idangana amin'ireo mponina eny an-toerana. Miakatra ny vidim-bary na dia 520 ny mponina aza dia mpamboly avokoa. Rano ny rano miditra sy mivoaka zany misy ny fitoanany rano tsy misy ny fanamboarana ny tohatrano aty aminay dia mijariny ny mponina. Manaraka izany ny sosialim-bahoaka izay mampitarana ny olona mihitsy ny kapoakam-bary ny vidim-piainana izay tena mitangana dia mijaly tsy vahoaka mbo manarina ihany angambany izany fa ny vahoaka rehetra eto Madagasikara. Eo koa ny resaka fampianarana ny tsy fananana asa ary indrindrindrindra ny tsy fandriampahalemana zany izay mampikaikany olona ety mbo manarina ka manao antsoavo aho satria mahasolombavam-bahoaka na mitondra ny feon'ny vahoaka tsisy zavatra toky izay nomena dia tsisy tanteraka tety amin'ny boribory tany fahenina fa ny tena solombavam-bahoaka indray no miasa sy manao ny zavatra tsy tokony ataonay. Resaka fototra firasana tsy any solombavam-bahoaka zany resaka sosialy tsy any solombavam-bahoaka fa ny tenanay izao no miezaka manao an'izay raha tsy asanay azy zany nefa tsy vitanay rery ny fampandrosoana asan'ny gouvernement zany ny fotodrafitra zany asan'ny commune zany asan'ny apipa no manao ny tohadrano
no manala ny fako sy ny tsikavana zay manerana ny vahoaka ety ambo manarina ko ty ambatsarefo le vahoaka fa tena sahirana fa tiranovana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny solombavambahoaka atrany dia barazy na toadrano miisa roa dia afaka mampiodina rano ao amin'ny tilemaka midadasika sy azo volena tsara ity. Antsoavo arak'izany no ataony solombavambahoaka Tojoa Andriamampandry ny mba ijeren'ireo ministera voakasika ny anaovana io fotodrafitrasa io ao an-toerany ka mba hahafahan'ny mponina velona sy miaro tanteraka amin'io lemaka sy tanimbary io. Tokony velona tsara ny vahoaka malagasy raha tena mifantoka amin'izany ny mpitondra ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Iny fanadadinina koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niarany salana ny tontolo say izao fampalalam-bavao izao. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lasy sy tompoko vavy. Feno matompoko.